Miarabantsika rehetra indray a, manao partage kely vetivetika dia manomboka tsika. Zay a. Dia zaktiveko kely aloha ny appel rehetra. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray a, dia faly mahita anareo eto indray androany. Omaly a efa niteny fa hiresadresaka momba ny réseau mafia ao amin'ny tribunal ao tsika. Saingy misy ifandraisany amin'izay ihany ty zavatra ho resahako ty, dia ny mikasika ny CNAPS izay nataoko eo amin'ny titre eo. Ny antony dia satria somary lavalava ty zavatra ty dia tsy maintsy ho tapatapahako ilay izy dia amin'ny andro manaraka indray tsika miresaka momba an'ilay tribunal. Fa ny zavatra tsara ho fantatra izany dia izao. CNAPS no resahantsika. Fantatsika tsara izany CNAPS izany fa orinasa mpanjakana izay mikarakara ny retraite sy ny prévoyance sociale ao Madagasikara, izany hoe raha marary, bevoka, tratry ny accident de travail, retraité na hoe maty teo am-perinasa ny mpiasa amin'ny setra tsy miankina izay betsaka indrindra ao Madagasikara, betsaka noho ny mpiasa amin'ny ny mpiasam-panjakana, dia ny CNAPS no miandraikitra an'izany. Tiako tenenina antsika dia vao manomboka fa ny chiffre d'affaires ny CNAPS io isan-taona dia mahatratra 321 milliards d'ariary. Nandritra ny 3 taona lasa zay 321 milliards, dia tamin'ny herintaona ny ena kely zay 311 milliards. Ny ena kely fotsiny fa tsy tena ny ena be. Amin'ity taona ity mieritreritra nahatratra 425 milliards eo chiffre d'affaires ny CNAPS io. Ny antony ilazako an'izany aminareo dia mba ahafantaranareo hoe atraiza ny enjeu amin'ny CNAPS io. Tamin'ny 2019 vao tonga teo amin'ny fitondrana i Andry Rajoelina, dia nanala ny DG ny CNAPS nataon'izareo voalohany raha tsy diso teo amin'ny volana marsa teo. Mbola tany Madagasikara nefa suspendu DG ny CNAPS io dia tsisy olona teo. Dia rehefa avy eo olona ny Ravatomanga izay ancien DG tao amin'ny DHL, Mamy Rakotondrainibe no napetraka tao ho DG ny CNAPS. Io olona io dia olona tena akaiky ary ohatran'ny misy rohim-pihavanana amin'ny Mamy Ravatomanga. Tsara fantatritsika fa izany Mamy Ravatomanga izany hatreto dia tena malaza dia malaza mihitsy hoe izy no mitondra Madagasikara. Fa izay zavatra rehetra financière na économique na ny fampiasam-bola mpanjakana dia izy no
manome ny veto amin'izany. Izy zany ny tena mitondra, izy ny tazona ny cordon de la bourse ao Madagasikara. Zavatra fantatritsika koa dia zany Mamy Ravatomanga zany dia mametraka olona marobe eo amin'io fitondrana io manomboka hatrany amin'ny haute cour constitutionnelle ka hatrany amin'ny fitsarana ambaratonga rehetrarehetra indrindra ao Antananarivo, satria ilainy ireo olona ireo hiaro ny arrièrany. Mbola entre parenthèse kely fotsiny iny fa amin'ny andro manaraka tsika manokana 30 minutes iresana momba an'izay satria lava dia lava koa io ary misy proof sy vidéo isan-karazany ho zay ho resahako anareo. Fa mikasika ny CNAPS sy ny DGN CNAPS raha koa tondrainy be mamy, hitantsika ny zavatra mipublieko omaly hoe amin'ny fomba ahoana moa zany amin'io karama ny piasan'ny CNAPS ataontsika hoe 200 000 ariary ny salaire minimum, dia ireo piasa miasa tsy miankinareo no mandovola ao amin'io CNAPS io. Tsy haiko hoe nanomboka oviana no nameran'ity DG ty sy ny conseil d'administration ao izay mbola ho jerentsika amin'ny andro manaraka izy daholo mpikambana amin'izany conseil d'administration zany fa dia mandray 25 millions d'ariary, zany hoe 125 millions de FMG zany io DG CNAPS io. Tsy vita an'izay fa mbola etoana ny hofatranony 11 471 000 ariary isam-bolana, zany hoe 57 millions FMG zany ny trano. Tena mba eritrereto hoe trano ohatrany ahoana zany, 57 millions de francs zany ny ofany ao Madagasikara. Satria misy trano tena farak'izay tsara fa raha be indrindra 20 millions 25 millions meublé ny ofany, fa ity zany trano inona io ofany 11 471 000 ariary io par mois. Akoatra ny prime isan-karazany izay raisiny ao amin'ny CNAPS io, normalement ny mpiasa ao mandray prime isaky ny 3 mois 4 mois, prime de performance, satria miezaka io CNAPS io mampiditra vola, miezaka manao recouvrement, miezaka manao maintenir les chiffres d'affaires enjena lazaiko teo, fa nofoanana daholo zany rehetrarehetra zany. Ka amin'izao zany dia miteny aminareo mpiasan'ny CNAPS izay tsy nalala fa ny DG anareo tompoko dia mandray 125 millions d'ariary plus 55 millions hofatrano miampy ny avantage hafa zay mety ho azony. Dikan'izay manana tôbily izy, manana carburant izy, manana agent de maison izy, manana ny tsaiko-tsony izy izay mbola tsy voatanisako eto. Rehefa mivoaka iny zavatra iny omaly dia izao ny zavatra nitranga ao amin'ny CNAPS ao. Tonga dia no nasorona daholo ary nalaina daholo ny ordinateur rehetra, mpiasa rehetra, ary nisy olona maromaro efa nosamborina hoe reto sao dia namoaka ny information tany amin'ny fanirisoa. Tsy manana contact amin'ny mpiasan'ny CNAPS, tsisy miresaka amiko na ny ray ary. Fa saingy araky ny teneniko aza ny loha mangina ny jerena fa ny diaspora mijery anao avy aty amin'ny 12 000 km. Zay ny oabilana hoentiko ho anareo. Aza ny loha mangina ny jerena fa ny diaspora mijery anareo avy aty amin'ny 12 000 km. Fa dia tonga aty ampelantanako ny dossier ny CNAPS. Ka za koa dia miteny fa zay mpiasan'ny CNAPS kitikity anareo ao ka ndeha ho place anareo ny tsy efa satria hoe témoin ny kolokolo nataonareo mba namoaka an'le dossier, mba namoaka an'le zavatra tao na dia tsisy ifandraisany amiko ary dia za indray dia tsy anaiko hoe ho gadragadrainareo fa dia efa miteny azay. Satria ho raikitra indray zay fanagadragadrana olona amin'ny CNAPS ao, na ina ny antony na hoe lazaina indray fa nangalatra efa nazao an'izao hoe nanao an'izao, ianareo zao ny tratra mangalatra mbodiomby ento. Zao ny atao hoe abus de biens sociaux, zao zavatra ataon'ny DG ny CNAPS zao. Mbola voan-karamany iny resahako fa iresakitsika directement tonga dia ny achat de véhicule.
autodiffusion daholo ny vidanana tomobile. Autodiffusion zany tompoko a dia any mamy Ravatomanga. Manomboka hatrany amin'ny 1 milliard 723 millions 2 milliards 260 millions 400 717 millions 392 plus remplacement na plaquette, frais d'entretien et isan-karazany ao amin'ny autodiffusion. Efa mahatratra hatrany amin'ny 5 milliards ny tomobile novidina tamin'ny décembre fotsiny, mois d'août sy décembre fotsiny. De maninona tsy maintsy ao amin'ny Ravatomanga foana ny vidanana an'ilay tomobile. De nareo ve mino hoe de tena nanao appel d'offre zareo na tena nanao consultation de prix zareo de tena ao amin'ny Ravatomanga zany mora indrindra. Mais non, to de omena anazy fotsiny satria izy mipivarotra tomobile, izy nametraka an'ilay olona teo de hoe atao izy. Fantatrareo moa inona zany mission an'ity rangahy ty ao amin'io Knaps io? Inona mission an'io mamy comment il s'appelle? Adiniko foana le anarany teo. Mamy Rakotondraimbe. Rakotondrabe ny olona ny mission an'io mamy Rakotondrabe ao io ao amin'ny Knaps tompoko de anao tantely afadrakotra ny Knaps io. Atao zay détourné na ny vola ao de alefa quelque part amina placement vidanana tany, vidanana je sais pas quoi, tsy haiko tsony de io lanilanina fatany io de un certain moment mitovy amin'ny Hermady, mitovy amin'ny Krahoma, mitovy amin'ireo orinasa-panjakana rehetra ny Knaps de tsisy vola intsony andoavana volan'ny Knaps amin'ireo be antitra indrindrandrindra, amin'ireo mpitaizakely, amin'ireo volanjaza fa ho fahity io Knaps io. Zay zany ny tanjony DG ny Knaps io. De rehefa ohatra ka fahity io de tsisy voalotsony fournisseur sy ny zavatra rehetrarehetra fa ny patrimoine ny ngeda be ny vola ny détournena na voaka tsikelikely amin'ny fomba isan-karazany tao de hovidina un arrière symbolique hovidindra Ravatomanga amina société écran indray io. Zay zany ny zavatra misy ao. Ka za zany de miteny ho anareo zay mpitsara le lazaiko hoe mafia napetraka Ravatomanga ao Anosy ao. De miteny amin'ny herinandro mivoaka daholo izy any anaranareo. Fa eto aloha zay de ataovy ny asanareo. Ataovy ny ouverture d'enquête mba hangataka ny procureur ao amin'ny Antananarivo tonga de hanao ouverture d'enquête amin'ny zavatra io satria izao ny zava-misy. Non seulement mikasika an'ilay karama iny conseil d'administration no miraitsi-kombakomba amin'iny fa ity kosa fantatrareo moa iza zany atao hoe AFF. Zany AFF zany dia association andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana zay natsanga ny couple Ravatomanga. Association natsanga ny aingo Ravatomanga sy mamy Ravatomanga ohatran'ny association fity. De io AFF tompoko de nomeny Knaps tamin'ny volana août 2021 dans nomena dans 115 millions d'ariary. Taovy sérieux. Fa nga ny Ravatomanga ny Knaps? Nga mamany iaingo ny Knaps sa ny dadany iaingo Ravatomanga? De iny am'izay izy migeste manderaky ny tanàna manao œuvre sociale. Hoe zahay manao œuvre sociale, zay zao koa raha mba mahazo 100 millions d'ariary eo amin'ny Knaps mety mba mahavita œuvre sociale ary tsy vary folo gony andeha ho zarainay fa tena tonga de amina milliers de gony mihitsy. Fa ahoana mihitsy moa zany no omena mamy Ravatomanga ny volan'ny Knaps anaovany œuvre caritative. Volany rehefa be de be tsy hitantsony zay ametrahana anazy any amin'ny île Caïman sy any amin'ny paradis fiscal rehetrarehetra io
Koa maninona volan-kinapsa no détournenareo omenareo an'ity AFF ny Mambravatomanga ty. Zay le lazaiko hoe alatra bevava, détournement, abus de biens sociaux, tsy possible mihitsy anomezana temps amina centaine de millions ohatr'izany. Tsy possible. Non seulement any Mambravatomanga le izy fa io zao nitatsika eto hoe tamin'ny 2 août 2021 fa nanomboka tamin'ny 2019 nitondrany io rangahy io an'io KNAPS io mandrapatonga zao tsika amin'ny teny 2022 zao efa tsy fantatra hoe tsy toko tsy foroana ny vola efa nahodina tao de mody mizara vary ndrasonke jereko le ato mody mizara vary tonga nanatitra vary folo gony taovy sérieux na za zao refa de tsy avita folo gony hoateriko eny atonga rivo andafy tsy mitanjom-bato folo gony sy lamba fitafy ny fikambanana AFF zany ny zavatra mitranga. Avy eo ndray izy tamin'ny ovino drasonke tamin'ny jerikely an'le daty tamin'ny 16 octobre zay aloha nitako sambatra ho no mameno no mandray falo no fo ela velona fikambanana AFF ela velona za de miteny fa ity vata Mambravatomanga ty zany complice ny détournement de biens sociaux nataony Mambravatomanga sy DG KNAPS io ka za de teny hoe manova mitaka fisamborana an'io ramatoa io zao de zao miaraka amin'ny vadiny pour détournement de biens sociaux fa ngamo tsy pour détournement d'argent nenenjena ny raolona 20 milliards d'ariary nanamboarana terrain eny Vodivorona no nanenjena ny raolona DG KNAPS teo aloha fa tsy hoe 20 milliards nomeny ani quelqu'un na quelqu'une tany hitatsika eo le terrain ary tsika ngamba mahita hoe otrina nanamboarana an'io terrain Mahamasina io mbola pira lavitra no zany raha tsy diso ohatran'ny 70 millions de dollars raha tsy diso ohatran'ny 70 na 74 millions de dollars nanamboarana ny Mahamasina de raha izany 70 millions de dollars zany ampitahina amin'le 20 milliards nanamboarana an'le terrain any Vodivorona de tsisy dikan'le terrain c'est-à-dire hoe kely zany nefa ny Mahamasina io jerevo réhabilitation jiro tsy mandeha rano miditra rehefa miakatra amin'ny vely rano lazaina fa nalanina 74 millions d'ariary de zao nefany vola amina miliara namenareo an'ity Mambravatomanga amin'ny alalan'ny AFF da ahoana ny anekena zany 115 millions d'ariary zany hoe 557 millions 500 000 FMG 555 millions isaky mamoaka zany le KNAPS de 100 millions namenany AFF de mbola itenareo hoe aza ory avamanana azafady tsy vola babanao io vola KNAPS io vola be antitra io vola babany sasany io zay niasa rehetrarehetra ny privé de manam-bola ao ary ny malagasy rehetra zay miasa amin'ny privé de nametraka vola ao maninona no eketsika ny ande izarazarana an'io ohatran'izany fotsiny ady aveo mody zarainy vary folo gony mody zarainy vary folo gony de mody miaraka amin'izany femme action pour le développement any Fianarantsoa zany izy de manatitra vary 20 gony de miaraka amin'ny Makasary amindry Fabienne Ralavarso tsara ho anosy miaraka amindry greffier en chef ela ho anosy miaraka amindry je sais plus qui mody Makasary miaraka am'ireo mpitsara reo sa reo mpitsara reo le praiko tsikombakomba aminareo mbola ho hitantsika manko iza tsara le mpitsara amiray tsikombakomba am'ireo fa za zay de efa miteny eto tsy ekena zao zavatra zao reto tsy azo ekena zao non seulement
non seulement iny 115 millions d'ariary ho an'ny AFF fa misy koa hoe FJKM tsara marifoza ezaka atao trano azafady efa nahita venareo samy mandeha ny ampiangonana daholo efa nahita venareo tao ampiangonanareo nisy olona nanome de tonga de 91 millions d'ariary ao ampiangonana sa de miray tsy kombakomba koa ty pasterany FJKM tsara marifoza ty sa hoe anarana nindramina fotsiny amoana an'le vola fa tsy tena tonga tany amin'io FJKM io le raha io zany manisy tsika eo efa 200 millions d'ariary ny tamin'ny octobre non tsy octobre fa mois d'août de ty ndray zao tamin'ny février de misy koa association Loharanoso Itasy de collège privé Loharanoso nomena dans io association Loharanoso io si io collège privé Loharanoso io ny 4/12/2020 même jour ny anankiray zany école achat matériel de ny anankiray subvention cantine infirmerie etc 80 millions d'ariary sy 75 millions d'ariary dont amin'ny fomba ahoana moa zany ny anaketsika iza zany ny association Loharanoso Itasy iza zany collège privé Loharanoso zany zay mahafantatra zany de lefa soty amina hoe iza reo iza ny tompony iza le olona fa zay olona rehetrarehetra ninana ny volan'ny KNAPS io tompoko de tokony anaovana mandat d'arrêt ohatran'ny raha olona Arzaka Rabekoto daholo manomboka hatramin'ny Mamy Ravatomanga DG-ny KNAPS Iaingo Ravatomanga io tsy fantatro zay tompon'andraikitra amin'io fiangonana tsara marifoza io zay tompon'andraikitra ao amin'io andro sy fototra ao amin'ny fampandrosoana io zany association Loharanoso Itasy zany mbola voaresaka dao fotsiny io ny resahako mila samboriny reo de mila tsaraina fa détournement zany tsy ary nisy teto an-tany ny olona andeha hanome don amina sekoly any Itasy de tonga de hoe 80 millions d'ariary sy 75 millions d'ariary fa misy kopakisa sahanao de mody hoe nomena le izy fa raha tsinonako sady nataoko hoe na de taoko hoe ina malala an'izany fe ny conseil d'administration ao amin'ny KNAPS hatramin'ny montant ohatrinona zany no ekena hoe omena atao don ekeko hoe afaka manao don zareo satria ny KNAPS de mampiasa vola à gauche droite amin'ny placement ton zareo io placena any bourse misy investissement tony fa kosa ny andeha atao finanam-bizo salamity andeha atao volana dala tompo tena hoe jeté par la fenêtre ohatr'izao kosany tsy ekena na zay zao koa raha mba te ahazo vola amin'ny KNAPS ao hoe mba hampindramo zay mba omeo zay anaovana œuvre caritative zay koa mba te hanao ho an'ny Trabona sy ho an'ny Kere any Atsimo fa maninona zay tsy mahazo fiangonana atsara marifoza so de mba fiangonana foza koa zany maninona tsy fiangonana rehetra mahazo tout de 91 millions 651 430 ariary clôture honya nonareo nge zany clôture de la célébration zany hoe nanaovana fête zany clôture de la célébration zany tsy mbola le ezaka atao trano akory zany fa tena le clôture an'le célébration zay ny lazako hoe misy détournement fa misy atra tsy mazava ao fa io tsy janona androany aloha io ny teneniko satria zay aloha ny nataontsika androany fa hojerentsika hoe iza daholo ireo tompon'ny sekoly iza ny tompon'io association Lovasoa io iza no tompony isa no mitarika an'io fiangonana tsara marifoza io fa io moa zany de fahitantsika ny lehibe any mpisorona dia AFF tarihany Mamy Ravatomanga
avy eo am'izao tsika miteny zao za zany de miantso ny solidarité syndicale de Madagascar izay misy ny syndicat rehetra ny orinasa tsy miakina zay piasan'ny orinasa tsy miakina Madagascar tena mba jerevinareo akaiky ty zavatra ty ary isan'ny fisamborana faobe an'ireo piasan'ny CNAPS zay mety eritreretin zareo namoaka n'ity dossier ty ka za de mangataka tsy misy mahazo miditra ponjareo fa le olanina mbola ny CNAPS ny tokony any CFA de ny vehivavy moa zany manaraka andry Claudine sy Raisa ao Atamora fa tsy possible mihitsy izao zavatra zao ary raha tsy hanokatra enquête avy hatrany am'izao ny Bianco ny chaîne pénale anti-NIPAC moa zany pôle anti-corruption ny samifine tokony manokatra dossier avy hatrany ahoana moa zany ty fandefasana vola avy hatrany ao amin'ny compte-ny AFF ty aiza ianao DG ny samifine miandry anao firenena anao an'io dossier io pour moins que ça nareo vola kely tsisy dikany ampidirin'olona amin'ny compteny bloqué nareo ny volan'olona fa maninona ty zany tsisy enquête sa matahotra Mamy Ravatomanga so de Mamy Ravatomanga koa nametraka nareo tao de matahotra miandry tsika rehetrarehetra fa manomboka miofakofaka indray ry foza avy any amin'ny trano izy ty FJK Mandriamaripoza mandeha mandotondotony any hoe zaho ny iza indray Lalatina sa i Patsafotsy sa iza indray naniraka nananao an'ity satria miady an-trano ao zareo tsy rarako na miady an-trano ary mediva trano tsara mihitsiny de am'izay mivoaka daholo koa ny tsy namentinareo ao fa izany tsy midika hoe satria nareo miady an-trano ao de zahay zany dikan'izay de akaparty anareo non ny zavatra ataonareo mihitsy ny efa tsy mety de mivoaka le izy ny farany am'izao koa ny réseaux sociaux efa tena hoe misokatra ary tena hoe malalaka be mihitsy na de eo ara ny ezahana ny anidy sy ametra isambotra an'izay olona rehetra manao réseaux sociaux de tsy mahasakana ny olona zany mandefa dossier aty aminay ary za de miantso iry zay mbola mana dossier momba n'io CNAPS io de alefaso ty première partie ty fa mbola misy ny deuxième sy ny troisième partie satria 30 minutes ihany ny fotoanantsika de tsy maintsy tapako fa tsy maintsy tsinjovina ny bande passante sy ny connexion anareo any Madagascar fa amin'ny andro manaraka indray tsika manohy anazy amin'ny herinandro de ito aloha zany no resantsika teo de ny karama miopampana aloha amin'ny DG ny CNAPS Rakotondrainy Bemamy zay mahatratra 25 millions d'ariary plus 11 millions 400 000 ofatrano miampy prime isan-karazany ary ny fanomezana vola tsy tokony tsy foroana amin'ny alalany don ana association mody atao hoe don amin'ny alalana fiangonana mody atao hoe don amin'ny alalana association andro fototra sy fampandrosoana zay Mamy Ravatomanga association Loharanoso Itas zay tsy fantatro ny tompony collège privé Loharanoso sy ny hafa maro zay reo aloha zany gros montant no teneniko fa ny akoatr'izay tsy ferana sy ny fanaovana abus de biens sociaux ataon'zareo ary ny favoritisme amin'ny fanaovana attribution marché ana automobile ao amin'ny CNAPS ao mbola misy hafa ho resako rehefa hitanareo reny ny sombony de mikasika ny fividanana tany tsy mazava ny mikasika fividanana tranony Arimady tsy mazava fi ny fanakaramana notaire 100 millions d'ariary fa androany aloha de ho taperitsika eo iny de itoy ny investigation ataonay miandry ny investigation ataonareo koa zay da kambatsika daholo izy de mihoneto indray tsika amin'ny andro manaraka lazaiko melo foana nareo rehefa iontsika na adindray melo arany de efa teneniko hoe am'izao tsika ny afaka manao live indray zay raha fa misaotra betsaka tsika rehetra nanaraka
de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika ihany na de zany ara, de mirary soa an'ireo mpiasan'ny KNAPS zay hiarany atsindro azy lena tanteraka zao manomboka andro hoany a, ka raha misy ninina mahazo anareo de manaova grève ary de teneno antsoiny mpanao gazety hoe zao ny zavatra mahazo anay ato a, de takio avy hatrany ny fisamborana ny DG anareo a sy ny fanaovana ny enquête pour détournement ao amin'ny KNAPS io. Mandra-peona daholo ary.